Hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena. Dia araka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa tonga amin'izao faran'ny herinandro izao, dia misaotra tamin'izay nataonao tamin'ny fiainanay rehetra fa hiomana andeha hivavaka izay rapitso, apetraka eo am-pelantananao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amena. Arak'izany ry havana dia alahady rapitso ary raha ny voarakitra ao anatin'ny perikopa dia alahady ny sampana vokovoko manga, dia ny sampana miady amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina. Ny Korintana voalohany toko fahaenina andininy fahasivika hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo no andininy soratra masina vakiana amin'izany ry havana. Ary eto amin'ity andininy soratra masina ity no ahitantsika an'ireo toetra, fomba fiaina sy fanao kanefa dia tsy andivana ny fanjakan'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahasivy sy ny fahafolo izy no mitantara an'izany. Ato amin'ny baiboly malagasy dia misy sivy izy. Fa raha jerena ny voarakitra amin'ny rakitsoratra Grika ry havana dia misy folo, handinga ho tany saintsika. Ireto izany ireo toetra fanao fiaina tsy andivana ny fanjakan'Andriamanitra. Voalohany ny mpijangajanga. Ireo dia ny olona mitady fahafinaretana amin'ny fampanara-po ny nofo amin'ny alalan'ny sakafo, ny zava-pisotro, indrindra ny zava-pisotro mahamamo ary ny firaisana ara-nofo, antsoina hoe debauche amin'ny teny vahiny. Faharoa, mpanompo sampy, fahitsika izany. Fahatelo, ny mpakavadin'olona. Ity dia ny olona manambady kanefa dia mbola mandeha manao firaisana ara-nofo any amin'ny vehivavy hafa raha lehilahy izy, ary raha vehivavy indray kosa izy dia mbola mandeha any amin'ny lehilahy hafa. Manaraka dia eto mitsofoka ilay hita ao amin'ny lisitra navoakan'ny rakitsoratra Grika ry havana. Eto izany fahaefatra dia antsoina amin'ny teny frantsay hoe efféminé. Izany dia lehilahy kanefa dia manao fihetsika sy ahitana taratra fa manao vavovavy ry havana. Dia izany hoe mampiditra an'ity eto hoe ao koa ilay teny vahiny hoe garçon manqué. Ny indray dia tsy inona akory fa adikako fotsiny vehivavy te ho lehilahy, ny fihetsika, ny fitafy sy ny sisa dia tsy mba manao zipo mihitsy izy ohatra fa dia pataloha sy ny sisa foana. Tandremo ary fa rehefa nataon'Andriamanitra lehilahy ianao dia lehilahy, rehefa nataony vehivavy dia iainy koa fa vehivavy ianao. Izay koa izany ny hitantsika eto. Tandremo tsy andivanan'ny lanitra izany fa tsy heverina hoe mandeha ho azy araka ny ahitantsika azy eto ry havana. Fahadimy dia hita eto ny hoe sodomita. Tsy inona akory izany fa lehilahy manambady lehilahy, dia ampidirina koa izany ny vehivavy manambady vehivavy. Na inona ry havana fivoizana ny amin'ny resaka hoe azo atao fa ajonjy ny olombelona, lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy, safidiny io, marina izany fa saingy izao tsy andovana ny fanjakan'Andriamanitra izany. Fahaenina, ny mpangalatra. Fahafito, ny mperina, izany hoe ny tia vola aman-karena. Fahavalo, ny mpimamo. Araka nambara tamintsika dia alahady ny sampana vokovoko manga, rapitso alahady dia tafiditra ao izany ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina. Tandremo fa tsy andivanan'ny lanitra koa ireny. Fahasivy, ny mpanaratsy. Fahafolo, mpanao an-keriny. Ry havana, izaho izany rehefa nandinika an'ireo dia indraindray misy ahamahivantsika, ohatra hoe mangalatra nefa jereo tsara fa tena tsy andovanan'ny lanitra izany. Fa tsy hoe lehilahy manambady lehilahy ihany na vehivavy manambady vehivavy. Tena tsy andovanan'ny lanitra izany. Tahaka izany koa fitiavana vola aman-karena, cupidité. Tandremo fa tena ratsy izany. Ary rehetrarehetra ireo rehefa tany saina ry havana dia azo ialana tsara. Ary izay no mahatsara an'ilay andininy faha iraika ambin'ny folo izay mampatsiahy antsika tahaka izao hoe ary mba efa toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo, efa nao masinina ianareo, efa nao marinina ianareo tamin'ny ran'i Jesosy Kristy sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Jereo fa ilay fahafenon'Andriamanitra mihitsy nefa tanteraka izany tiana ambara izany tena ratsy e. Averina ihany tsy hoe ny lehilahy manambady lehilahy ihany na vehivavy manambady vehivavy izany, fa tena be dia be ireo sahan'ireo mpijangajanga. Ny ianao tsy mipetraka amin'ny nanaovan'Andriamanitra anao, lehilahy ianao dia lehilahy, vehivavy ianao dia aoka koa vehivavy. Izay izany sy ny sisa mamperitreritra ireo lisitra ireo fa dia azo ialana tsara. Ary rehefa ialana tsara dia izay ilay teneniny hoe
efa nisasana, efa voasasa. Ary avy eo dia teneniny efa nohamasinina. Ary avy eo dia nohamarin'i Jesoa Kristy sy ny fanahy masina. Dia raha sanatria misy aminao ireo izany dia fotoana mbola fibebahana izao tena felana. Tsy tapitra akory izao tontolo izao izany eo amin'io fa dia tena mbola misy fotoana tsara izao ialana, hibebahana amin'ireo fa izay ny sitraky ny Tompo. Dia ny andovahantsika indray ny fanjakan'Andriamanitra revana ka dia ingany mba ho betsaka indray ny voatoana indrindra amin'ny rapitso hiala amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina noho ny alady ny sampana vovomanga ho iaho teo. Amen. Zavaka aritsika. Tompo, ka tokoa izay tsy hamita tena amin'ny otanay fa tena misy amin'ireny tsy andovana ny fanjakan'ny lanitra araka izay voalaza teo izany. Ny fanjakanao Andriamanitra, very maina ny fivavahanay, very maina koa ny vahininy eto an-tany ny fiainanay, raha toa izay ka tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra koa tantany mba ho vita tsara Tompo, ho afakay, ho hainay miala anireny asany ratsy ireny. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.